amin'ny fampiarana ny tondrozotra miaraka amin'ny komity mpanaramaso ireo vondrona politika nanao sonia. Ireo antoko politika kosa manao adrikasa momba ny foto-talàna amin'ny fiazy ireo miaraka amin'ny ministeran'ny antotany. Hitondrana paikady hanatsarana ny sehatry ny famboleto amintsika itetikasa forma prod. Hametrahana politika nasionaly iadina amin'ny VIH sida eo amin'ny tontolon'ny asa. Hoarantsika atao anaty vaovao an-tsary ireo rehetra ireo. Maravantsika rehetra tomboka amin'izao takariva izary misaotra antsika mampiatrano anay hanakatra amin'ny farany ny vaovao an-tsary eto amin'ny televiziona malagasy Yazo Paris izao alina izao ny filoha Andry Nirina Rajoelina tafiditra indrindra amin'ny fifampiresahana amin'ireo mpiara-miovarampoka hamana ny krizy eto amintsika izany iona amin'ireo tompona andraikitra ambony frantsay izy ary isan'izany ny ministra ny raharaham-bahiny frantsay Laurent Fabius akoatran'izay moa dia iresaka manokana amin'ny sekretera generaly OIF Abdou Diouf ny filoha Andry Nirina Rajoelina amin'izao diany any Frantsa izao fantatra moa fa dia ny famanany krisy sy ny fanohanana ary ny fanampiana amin'ny fifidianana amin'ny volana May amin'ny taona 2024 itsidika tsy ho ela io no votoatin'izany dinika rehetra izany. Izay amin'iny fa ny fampitoana tamin'ny alalan'ny atrikasa ty tsy anisisy ivaky kosa ireo mpanao politika rehetra nanosy ny tondrozotra ary zareo mpanaramaso ny tondrozotra andraiky komity manokana zany no nitarika izay fiaonana izay teny ny toerana firarijaona sy aja onimana. Ny CSC na ny komity mpanaramaso ny fampiarana ny tondrozotra no tompon'antoka tamin'ny atrikasa ho an'ny ankola firahavarimanana dia mila jerena akaiky ny fitoniana ara-politika. Ny zavatra andrasan'ny vasa ravarimanana dia sotra ihany hoe ny voahan'ny Madagasikara ao anatin'ny krizy ary ampisehoany ny mpanao politika rehetra ny fahavononany ny fampidinika sy fampiresaka amin'ny kitsipo tanteraka amin'izany fampiarana ny tondrozotra izany. Ho an'ny antoko TGV dia ny fividianana madio ny tanjona amahana ny krizy. Ahoana ny fomba ampiarana ny tondrozotra io amin'ny atsakany sy andavany dia manodidina izay ka hoe izay tapaka iaraha manafaka sy iaraha mijinika eo dia tokony mba ho tanterahana sy ho ampiarina mba ahafahantsika mandeha makany amin'ny manana ny fomba fijeriny ny lehiben'ny gouvernemanta. Ny famorinana ataon'ny CSC fahitako azy tadiny fomba anatamperahana ny tondrozotra dia resina le izy amin'ny artikla rehetrarehetra zay misy ao anatin'ny tondrozotra amin'izao fotoana zao zany tany maraina teo dia ny artikla 15/9 zany no ny discutena tao zay zany dia tsy maintsy misy angamba fanapahan-kevitra mikasikaizay zay mbola hitanareo. Saika mitovy avokoa ny tanjona tadiavin'ny mpandray anjara rehetra dia ny anarahana sy ampiarana ny tondrozotra hipanjinana ny fividianana madio sy malalaka amin'ny taona 2024. Fô misisy ivaky ihany koa ireo antoko politika zay avorian'ny ministeran'ny antotany kasika indrindra ny foto-talàna mife ireny antoko politika ireny fantatry koa fa mahery ny telonjato ny antoko politika eto amintsika ny fividianana ho avy rariny loatra ny ministeran'ny antotany raha mijery akaiky izay lalàna mife ny antoko politika zay sy mampahafantatra an'izany amin'ny antsipiriny hoarantsika miaraka amin'ny firarijaona sy ajaony manana ihany. Tokony anaraka ny lalàna laharana 2024 tsitika 12 tamin'ny 9 septambra 2024 ny antoko politika rehetra. Raha ny fantatra dia 377 ny antoko politika misoratra eo anivon'ny ministeran'ny antotany ka 520 ireo no nanao ny taratasy fanavaozana. Ampahafantarana ny dokitarika ny antoko politika ireo ny votoatiny sy ny atsipiriany ilay lalàna vaovao laharana 2024 izay mifehy ny antoko politika eto Madagasikara. Faharoa dia hihainoana ny hevitr'ireo mpitarika ny politika ireo sy ny fomba fahitany ny zava-misy eto Madagasikara sy ny sosikevina mba ahafahan'ny ministeran'ny antotany hanao an'ilay didim-panjakana ho fampiarana an'io lalàna mifehy ny antoko politika io. Izay fekevitra izay dia voalohany indrindra aloha tsy maintsy hijery an'izay fekevitra izay ny ministeran'ny antotany amin'ny fanamboarana an'ilay
didim-panjakana sy didim-pitondrana mifampiarana ny atsipriany lalàna ny fiainatao politika eto Madagasikara. Manaraka izay ihany koa dia tsy maintsy hoentin'izay ataoko hoe fanapahana na sosokevitra tapaka androany izay eo anoloanan'ny fitoram-panjakana mba ahafahana mijery ny fandaminana ny eo amin'ny lafiny ara-politika na manodidina ny fifidianana izay atao eto antsika satria azadiny fa ny lalàna mifehy-ny fifidianana amin'ny ankapobeny ny vita fa ny didim-panjakana fampiarana an'ireny ohatra ny lafiny famerana ny fifidianana na ny circonscription électorale ny famerana ny isan'ny député ny famerana mbola maro ireo zavatra tokony amoahana didim-panjakana. Tsara homariana fa tapitra amin'ity volana ity ny fepitoana 12 volana nomeny ny ministera taoriana ny voan'ny lalàna anavaozana ny taratasy ny antoko tsirairay ka tokony anatona sy anao izany izy ireo noho ny fisian'ny sazy dia ny fanafoana tanteraka ny fisian'ny antoko. Ny PSD etsy andaniny izay dia nametra-pialana fetison rakotondrenirina izay filohan'izany PSD izany dia vao vetivety ary izy no lany tanatin'izay fitondrana ny antoko PSD izay nisy ny congrès national ty antoko ity tao antsuito dia raha matory finotsiranana indray no mitarika izany antoko PSD izay tany an-toerana Toute Saint François tatitra ny vaovao Meva-Bodarou. Natonga solotena avokoa ireo PSD avy amin'ny fahatra 2020 tamin'ity fotoana ity. Kongresy nanantsarana ny rafitra sy ny fitsipika ary ny fomba fiasan'ny antoko. Nodiniana teto ny andraikitra ho raisin'ny antoko eo amin'ny firenena. Teo ihany koa ny fametraha-pialana nataon'ny filoha nasionaly. Manoloana ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao dia tsarako zava-fedisaona rakotondrenirina. Ka mahatsara kokoa ny antoko ary manosika azy bebe kokoa iroso hanatanteraka ny anjara-didiny sy ny andraikitra eto an-tany sy ny firenena ny fialalo tsy ho mpikambana ato amin'ny antoko intsony. Ny fijery filoam-boninahitra avy hatrany. Mialy satria mba isiny ny apaisement eo anivon'ny antoko, anivon'ny fianakaviana, anivon'ny Madagasikara manontolo. Fodrano izay navelany moa zany ho an'ny président national izay hitondra ny antoko. Ary ny membre dia miezaka ny membre hampandroso amin'ity antoko. Lany ho filoha nasionaly teto raha matory finitsiranana. Nisaotra ny PSD manerana nosy izy noho izao fitokisana napetraka amin'izao. Vonina ny PSD indray anjaran'ny fifidianana ho azy ka nampahery mpikambana manerana nosy izy. Nametrahana fehezam-boninkazo ny fasan'ny ray ny fahaleovantena tamin'ny fanombohan'ity fotoana ity. Izay ny tany Antsui ianavaratra iantsika ho any Antsiranana afaka manaraka tsara ny TVM sy ny RNM ny vahoakana Antsiranana sy ny manodidina amin'izao fotoana izao noho ny fahavitany asa fametrahana ny émetteur télé sy ny radio any an-toerana solitenantsika any Antsiranana no amitina an'izay. Ho fanatsarana hatrany ny hainao manjirim-panjakana eto Antsiranana dia voapetraka Andro Vitsisilasa izay ny antenne émetteur radio sy télévision izay samy manana tanjaka arivoaty. Tonga taty an-toerana ny farimbona tamin'ny teknisianina Edouka Sorezy tamin'ny asa fametrahana izany ny teknisianina avy amin'ny DIP Antananarivo. Afaliana ankehitriny ho an'ireo mpanjifa amin'ny fahazahoana sary sy feon'ny télévision mpanjakana mazava tsara any any. Raha ohatra ka resaka télévision zay zahavana par rapport aminazy taloha dia matanjaka na amin'ity telefôny kely ty azy dia mahazo télévision mazava tsara amin'ity toerana ity. Vaovaon-draha eto amin'ny Lazare misy atsika ny fahazahoana TVM mazava tsara. Aingany tsy ho tapatapaka matetika ny herinaratra ny jirama fa tsy mazaka izany ireto émetteur sy fitaovana lafo vidy ireto. Ijanona ao Antsiranana iantsika isomanonja
teraka voalohany tao amin'ny hôpitaly manara-penitra tao Antsiranana tao zanaka Seramila Tandala izy ity ary zanaka voalohany zany renim-pianakaviana sy raim-pianakaviana tao Antsiranana izany hôpitaly manara-penitra izay vao nitokanana andro vitsivitsy lasa izay aloha rahantsika vetrany izay zava-nisy tao amin'ny hôpitaly manara-penitra tao Antsiranana izay. Teraka somatsara eto amin'ny hôpitaly marapenitry ny C'est comme des pommes, mais ça pousse dans la neige. J'ai pas encore trouvé le nom. Les oies. Très bon, parce que ça est gras. Le troupeau de moutons. Ça donne fait de loup. L'omelette des titans. Avec 8 douzaines de fêtes. Le banc de poisson. C'est pour une fois te reposer un peu. Le bœuf. Tu vas voir, ça fond dans la bouche. La vache. Un peu plus sale, mais plus délicat. Les veaux. Oui, parce que... Misaotra fizomandrajena niletsika l'hôpitaly manara-penitra fa tsara miantso avoray somatsara anao tsisy. Séparer les familles, ça il faut pas faire, hein. La montagne de caviar. Attention, hein. Trop frais. Et ici le petit dos qui va avec. Le chameau. Tu vas aimer ça. C'est drôlement farci, hein. Et avant de passer à la suite, l'éléphant aux olives. Il a tout mangé. Tout. Il n'a mangé rien dans ma cuisine. Je dois fermer la boutique. T'as pas vu passer le cuisinier? Il m'a laissé tomber juste après les hors d'œuvre. Que fais-tu là, habillé de cette façon ridicule, Barbelnos? Ce n'est pas ridicule. Il faut bien que je me prenne. Veuillez excuser ma curiosité. Il va pleuvoir, Molban. J'aime le sanglier, c'est bon. Du plaisir, la grande prêtresse te demande ce que tu désires, et tu désires manger. Plus vous connaissez maintenant l'île dont vous n'allez plus jamais partir. Tous vos désirs seront jusqu'à la fin des temps des ordres pour nous. Que désires-tu, beau guerrier? Manger. Manger? Ah oui, quoi, j'ai faim. De courir comme ça en plein air, ça me donne faim. Tu te trouves dans l'île du plaisir, la grande prêtresse te demande ce que tu désires, et tu désires manger. Ah bien sûr, c'est un plaisir de manger. Nous sommes bien dans l'île du plaisir, non? Soit. Nous avons du nectar et de l'ambroisie. Du nectar et de l'ambroisie? Oh non. Oh non. Oh, pas de ces cochonneries. Moi, je veux du sanglier. J'aime le sanglier, c'est bon. C'est des cochonneries. Mais ce sont les mets préférés des dieux. Vous êtes des dieux, oui ou non? On est peut-être des dieux, mais nous, on mange du sanglier. Mais il n'y a pas de sanglier dans notre île. Il n'y a pas de sanglier? Et vous voulez que je reste toujours dans cette île? Ça ne va pas, non? Dis dans le gros, tu vois quand même pas que je vais... Si les premières... Les gros monsieur d'abord, viens. Je suis pas gros. Viens, écoute. Les gros monsieur d'abord.
ireto izay notolorana mari-pankasitrahana sy bisikleta hoenti miasa. Fanentanana ny tantsaha sy fampianarana azy amin'ny fampiasana ny fanafody entina manatsara ny tao-pambolena na ny zava-maniry. Ny fambolena moa zany ny famokarana. Ny tanjona tena kendrena ho aririnao dia mba hananana ireo tantsaha-pamokatra traikefa eo amin'ny fampiasana ny fanafody. Sehatra telo no iasan'ireto tantsaha-pampita ireto, ao ny fampiroboroboana ny vokatra amin'ny alalan'ny tsena, ny fisian'ny tambazotra ny rano ary ny fiarovana ny sahandrika. Asiana fanatsarana kosa ny politika pirenena momba ny tanora izay efa natonga tamin'ny taona 2024 hita soratra maso fa tsy mifanaraka amin'ny fivoarana ankehitriny izany ka mamparefo ny tanora malagasy. Nisy ny atrikasa natao tetsy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Anosy niarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka Priskara Kotonandrasana Safimaly Rodriguez. Ny atsasa-manila ny vahoaka malagasy dia tanora avokoa. Ny tanora malagasy izay misedra olana amin'izao fotoana izao satria ny 2,20 ny ireo tovovavy mbola tsy feno 12 taona dia be voka aloha loatra. Ny 12,4 amin'izay efa nirosotra amin'ny fanalan-jaza ary ny 7,70 dia mitondra ny otrikaretina VIH, IST, miankin-doha amin'ny tsigara sy toaka ary rongony. Manaitra araka izany ny antotanisy eo ampelantanan'ny tompona andraikitra. Ilaina ny fanavaozana aingana ny politika pirenena momba ny tanora. Mila manaraka ny toetrandro zany ny politika koa hoe fikarakarana ny tanora hoe ampahandroso ny tanora. Be dia be zany ny hoe ohatra hoe concept efa niova tamin'ny 7 sy 4 sy tamin'izao eo 12. Ny taona 7 sy 4 no natomboka teto Madagasikara ny politika pirenena momba ny tanora. Tsy ampy sy tsy manaraka ny fivoarana ankehitriny intsony izany politika izany ka ho atambatra ny hery hanarenana ny lesoka ary hitondrana hevi vaovao. Vaovao mifandraika amin'izay ihany hametrahana politika nasionaly etiana VIH sida anivon'ny tontolon'ny asa. Fantoka tamin'izay ny atrikasa ny tanteran'ny BIT tetsy amin'ny espace dera Androandry. Manaraka akaiky an'izay sosy initiava sy ny aina rakoto ny menjanary. Everina ho toy ny olana iraisam-pirenena ny fianakin'otrikaretina VIH sida, saika tanora, mpiasa afaka mipivoatra ny fiarahamonina hatramin'ny firenena no ankabeazan'ireo tratra ny otrikaretina io. Lasa very anjamba ny ezaka rehetra natao. Manoloana izany nisy ny fanapahan-kevitra laharana 400 nataon'ny biro iraisam-pirenena momba ny asa nandinika sy nanome sosikevitra ahafahana misoroka ny VIH sida eo anivon'ny toeram-piasana izay nomena anarana hoe recommandation 200. Fitaovana entina amerana ny fianaky ny arety, analefahana ny fiantraikana eo amin'ny mpiasa sy ny fianakaviana ary entina molavolana ny fomba fiahina ara-tsosialy hiatena ny otrikaretina VIH sida no nanaovana ity recommandation 200 ity. Ny fitadiavana vahaolana hoe inona ny ataontsika, ahoana ny fomba anaovana azy, iza no hanao inona ahafahantsika miaro ny firenena malagasy amin'ny pariany VIH sida manomboka izao dia efa misy ifandraisana andraikitra fa hoe amafisina bebe koa ao anatiny firaisan-kina. Fantatra teto fa ohatra faingo 170 tahan'ny malagasy mitondra ny otrikaretina VIH sida. Mbola azo soroina tsara ny fifindrany noho izany ametraka paikady vaovao eto Madagasikara iadina amin'ny sida mandritra ny 5 taona ka ny taona 13 ka hatramin'ny taona 17 Izay ny amin'ny faony ambositra vetivety alohasika famoahana mpianatra zandary tamin'ny sekoly gendarmerie pirenena tao ambositra no fitian'ny Otony Volala sy ny namana mpiara-miasa any Amoriny Manity. Ara-miaramila telo sosona no nototsana teto amin'ny sekoly ny gendarmerie pirenena eto Akorombe Ambositra.
Voalohany dia ny famendram-pahefana teo amin'ny komandin'ny sekoly teo aloha kolonel Manjakavelo Leonard sy ny kolonel Sele Serge, komandin'ny sekoly vaovao. Izay notariny komandin'ny gendarmerie pirenena ny generaly de brigade Ravalomanana Risara. Ny faharoa kosa dia fanolorana sabatra ho mariky ny fibaikona ny sekoly ho an'ity komandin'ny sekoly vaovao kolonel Sele Serge. Ny fahatelo kosa dia famoahana ireto mpianatra zandary mpianatra ara andiany fahasivy amby enimpolo misalotra ny anarana miaro izay isany andiany betsaka indrindra teto amin'ny sekoly ary miavaka ihany koa noho ny fisian'ny vehivavy. Ianareo ny andiany farany be isa indrindra dia verina ho falasy hitarika ny fahatsarana atao anivon'ny gendarmerie pirenena. Ianareo ihany koa ny andiany misy ny vehivavy voalohany mampiavaka anareo amin'ny gendarme rehetrarehetra izay fanandalo tao anivon'ny gendarmerie pirenena zany. Ary azo lazaina tantara manokana ho anareo ka oka anareo tsy andara kilombiandoha. Hentitra amin'ny fanatsarana ny asa sy ny fitsipifehezana anatin'ny komandin'ny gendarmerie pirenena. Zany tsy tia andefa mpianatra ho ana fifatesana zandary. Zany hoe rehefa tsy amin'ny fifanina izy dia fifatesana ny mety andray zany. Zay koa miady amin'ny kolikoly sy ny tsy fahaiza-manao amin'izao fotoana izao. Ka raha tsy amin'ny fifanina ireo zandary ireo no alefany amin'ny tany esany any dia tsy tanteraka no tratra no antso izay ataonay. Ary miady amin'ny kolikoly eo amin'ny fandraisana mpianatra ho zandary ihany koa. Mba tsy isian'izay kolikoly izay mihitsy ato amin'ny fanaovana recrutement amin'ny gendarmerie pirenena dia misy sokajiny zany ny fifaninanana izay atao. Mety ho spécialité io mety ho avy amin'ny toerana fiaviana sosiasansisa fa amin'ireo sokajy rehetra izay atao ireo fa ny maro an'isy aloha dia izay mahay no afaka. Rehefa mivoaka ireo valy fifaninananareo dia apetraka mazava zany ireto no afaka araky ny laharam-pahafahany dia apetraka eo amin'ny sisiny eo koa ny notiny izay tsy afa-po zany dia izay tsy manisy olona mihitsy fa afaka mijery hoe notinao ve sa tsy notinao io mipetraka eo io. Avy eo koa zany raha senasantria mbola misy ihany ny risoriso amin'ny fidiriny hoe mety misy mahita sujet ve sanatria dia misy contre-test tonga ty amin'itsy. Marina moa fa miisa 320 sy 700 no isan'ny ireto zandary mpianatra raha navoaka teto ireto ary 477 kosa no mamerina manamafy fiofanana sy jerena ny fitondratenan'izy ireo ary 120 no voaroka teto amin'ny sekoly. Hoe ny Ambomanambola aloha isika na tsara manokana andro zazasairana amin'ny commune Ambomanambola ny club des amis de la Chine fomba efa fifanoan'izy ireo manokana moa ny resaka sosialy naringa rafeny manana. Avaram-pianarana malagasy maro efa nifanerasera tamin'ny Chine teo misehitry ny fianarana, fiofanana, seminera sy ny maro samihafa no mivondrona ao amin'ilay fikambanana antsoina hoe club des amis de la Chine. Manana fandaran'asa izy ireo ohatra ny resaka sosialy ka ny fanomezan-tanana andro tena sahirana no vaindohan-draharaha toy ny fizarana kilalao isan-karazany, vatomamy sy biscuit ho an'ny ankizy 50 avy amin'ny fokontany 5 ato anatin'ny commune Ambohimanambola. Ambohimanambola izay efa mpiara-miasa amin'ny club des amis de la Chine. Efa nahazo ny anjarany ireo be antitra nandritra ny fotoanany ririnina fa amin'izao akatiky ny krismasy izao dia ireo ankizy sahirana indray no nahazo ny anjarany mba hamaly faliana azy ireo. Lafim-baovao sosialy izay ihany dia nitino ny mokandroany teny amboribory-tany fahadimy asa tanamaro na ny IMO tetsy amin'ny fokotany Ambatobe no nanatanterahana an'izany ary sy ny amin'ny sosialy présidence moa no misahana azy ity fanatsarana fiainana ara-tsosialy-mbahoaka moa no tena ifantohan'izay. Varahantsika miaraka amin'ny Priska Rakotonandrasana Patrick Elia ary Femindra Demalala. Ary fanadiovana lalan-drano mirefy 2 kilometatra sy fikarakarana ny lalana mampifandray ny Lanisana sy Ambatobe ary fanalana ireo lobolobo eny amin'ny manodidina no asa sahan'ny mponina miisa 80 am'zato ato anatin'ny fokontany Ambatobe mandritra ny asa tanamaro. 3 andro ny fanatanterahana ny asa, miasa 5 ora isan'andro ny mponina eto amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Vary 3 kilao isan'andro kosa ny santana izay asa izay. Manaraka zany dia raha ohatra ka ny asa tanamaro no lazaina dia anamboatra ny
terrain de foot zay any Soavinandriana amin'ny 6 janvier 7 janvier zay no makany Soavinandriana ka io terrain de foot io dia nangatahany olona tamin'ny président hoe ahoana ny anaovana azy no efa nijerevana ilay izy dia azo atao tanamaro dia tanamaro zany anaovanay amin'ny terrain de foot raha bitika le 3 andro ty dia efa tena milofotra amin'ilay asa mihitsy zay efa mizara olona ary zay zao mizara asa anio zany dia efa manomboka mijery ny zavatra asehin'ny président atao amin'ny fikarakarana ny ireo fokontany hita fa tena maika aloha no ezahana hanatanterahana ny asa tanamaro na ny IMO ary tsy hijanona hatreo fa ito ihany amin'ireo fokontany eto amin'ny tanànana Antananarivo sy ny manodidina ny tetikasa IMO. Tompona ndraiky ny asa sosialy ny présidence mo Ramatoa Michel Ratsivalaka ny teny tanatin'ny fanadihadiana teny Ambathibe teo iny fahitra avy hatrany amin'ireo vaovao tapatapany nangon'ny mpanao gazety ny télévision na malagasisika amin'ny tialala ity ndahoatra. Nanomboka ny taona 770 nefa nitaky ny marika raha-matokana ny mpiasa-panjakana ary mbola mitoa ny fangatana ny ampiarana azy io araka ny fekevitra iraisany fikambanam-beny ny syndikiany ny mpiasa-panjakana. Efa notoniana intelo teny anivony ny filakevitry ny minisitra ny marika raha-matokana ary iriny ny mpiasa-panjakana ny anatanterahana azy manomboka amin'ny repoblika faha-efatra. Nanao ny adidiny ampiaramonina ny ministera mivarotra amin'ny alalan'ny fanomezan-drà 700 mililitra isan'olona no nomeny izy 530 mianadata amin'izany notarihan'ny Ramatoa ministra mivarotra Olga Ramanasona. Nampatahivina teto fa mitondra fahasalamana ho an'ny olona misy tosidràna ny fanomezan-drà ary isaky ny 3 na 4 bolana afaka manantanteraka izany ny tsirairay mahery ny 50 kilao. Nisy ny fanadihadiana notarian'ny commande ny brigade eo Masimeloka mba hijerena ny mety rehetra hanokafana indray ny poste avancé ao Vohitromby Ambodiponara distrika ny Mahanoro. Nisy noho izany ny tafany arahana tamin'ny fokon'olona momba ny fanorenany ny trano hiasan'ny zandary hiasany an-toerana. Vokatry ny fitarainan'ny mponina momba ny tsy fandriam-pahalemana no hanokafana indray ny poste avancé. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fialan-tsasatry ny Noely amin'izao fotoana izao ary atombotry ny krismasy. Isan'ny mahasarika ny olona ny parc d'attraction izay misy kilalao maro azo hisafidianana. Ho an'ity toerana iray ity dia ny hetsika misy atao hoe sensation forte no omeny mpanjifa toy ny tir à l'arc, eo ihany koa ny paintball, ny mur d'escalade. Maro koa ireo toerana misokatra tanteraka ho an'ny ankizy toy ny etsy Ambozatovo izay misokatra isan'andro. Tsy malala ny gastropizza eto Madagasikara ankehitriny. Niezaka nanaparitaka ny ambain'ilay miasa n'ity orinasa ity tamin'ity taona 2010 ity. Noho izay indrindra dia niojerena manokana ny mpiasa teo anivon'ny gastropizza notolorana kilalao ny ankizy 3 taona ka hatramin'ny 19 taona. Nahazo ny anjarany ihany koa ireo mpiasa rehetra mba ho fanomanana ity Noely izay hiditra ato ity. Atombotra ny fetin'ny krismasy ny asaramanitry ny taona. Amin'ny atombotaona toy izao indrindra no mahabe ny mpampiasa ny tambaserasera toy ny fiandaisy ny internet. Mamoaka fitaovana mifandraika amin'izany trangadavatra izany indrindra ny orinasa Orange toy ny smartphone izay misy tolotra 7 azo hisafidianana. Naiza na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona dia ahafahana ifandraisana amin'ny havana manjakaiza. Ankoatr'ireo ihany koa ny findaisy ny iPhone ary ny tablety. Raikiteo ara-pilazantsara tana hira folo no avoaka mitarika ponina ny alarobia izao. Hira fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra rano fotsiny amin'ny gadona samihafa ireo. Ny lehibe nitarika dia ny ponina sy pasteur Josué ny mpamorokira. Taona 2010 no nitsangana nitarika ponina izay misy mpikambana 200 menaday avy amin'ny finoana kristianina samihafa. Izay ny vaovao tapatapany tamin'ity androany ity fa efa atombotra tokoa aloha ny Noely herinandro sisa tigadon'izay krismasy 2010 izay no fanadihadiana manokana manodidina an'izay ny ty tamin'ny télévision malagasy ka ny fanjairana akanjo no nanomboany Ambinitsondry Maservela amin'izany tamin'ity androany ity tsy mandray zaitra vaovao intsony akamaroan'ny mpanjaitra raha ny fanadihadiana nataony Ambinitso androany. Aloha tonga dia hoarantsika io amin'ny sary Alain Stéphane Biarso.
mampanjetra lamba ny tena manintona ny maro rehefa fety izao. Volana novambra sy desambra mampiakatra avoroana 3 henina isan'olona mampanjaitra lamba satria be lanonana toy ny fanambadiana indrindra ny fetin'ny Noely sy taom-baovao. Ny tena malaza amin'izao aloha ny costume aloha zany a, dia ny costard, dia ny robe fleury, dia costume misy le lamba mihaja fleury, misy ny fa ny ankizy zany somary hoe ny ankizy ngamba vita tofé ngamba dia tsotra tsy dia betsaka loatra. Amin'ity mpanjaitra ity dia iray hetsy ariary ny tarifa ambany indrindra raha manjaitra costard, tsy lavitra izany ny mampanjaitra costume tarifa mandavantaona io. Manomboka ny alarobia 20 desambra izao moa dia tsy mandray zaitra vaovao intsony ry zareo. 10 menadahy izy no miara-miasa, 2 mpandidy lamba sy mpanao patron, 4 manjaitra ary 2 mametaka kojakoja madinidinika. Izay ny eto fa ireo mpanjaitra lamba maro eto Antananarivo sy any amin'ny faritra dia efa manakatim-baravarana avokoa. Mamita ny lamban'olona ny sisa atao. Tsy vitsy amin'izy ireo no maka mpanampy an-tselika izay mikarama isan'andro na isan-damba ihany koa. Marin'izy ireo fa mandany fotoana kokoa ny fanjairana lamba mihaja na lambam-pety miohatra amin'ny akanjo tsotra. Kilema iraisany ankamaroan'ny mpanjaitra moa ny laingalenga kely amin'ny fotoana havitanany zaitra mihemitra lava. Zay ny amin'iny fa lafiny kolotsaina kosa ho any amin'ny faritra Vatovaventy volanisika ny farany tamin'ny fomba ofisialy omaly ny festival Sakilo zay naritra 2 andro tao amin'ny Manakara renivohitra ny faritra Vatovavy fito volany festival zay nanehoana ny tanjaka ary toekarena distrika enina mandrafitra izany région izany rahantsika vetany miaraka amin'ny solotenatsika any Manakara. Sikaritra nandritry ny 2 andro nanatanterana ny Sakilo teto Manakara renivohitry ny faritra Vatovavy fitovinany ny fiarahamentana naseon'ireo mpandray anjara ao ny nisafidy ny tontolon'ny fanatanjahanteny, ny kolosainy ary ny zavakanto. Mizara distrika 9 ny faritra Vatovavy fitovinany, distrika ny Manakara, Vohipeno, Ikongo, Ifanadina, Mananjary ary Nosivariky. Tombony manokana ho an'ny distrika ireo ny arena ambony tany, ambany tany ary ny anaty rano ananana. Zava-dehibe noho izany ny fanatanterana ity Sakilo ity mba ampisehoana imasina izao tontolo izao io tanjaka ara-toekarena ananana io. Itondra fivoarana ho an'ny faritra Vatovavy fitovinany ny fanatanterana ity festival Sakilo ity hoy ireo olona tafiresaka taminay. Fahafantarako anazy manokana zany zao mampitondra tanora anazy zao da misy fivoarana lehibe ho an'ny tanora eto Manakara zao sady misy fivoarana koa ho an'ny tanàna Manakara satria sambasamba zao ohatra ny eto Manakara zao ngambany raha miteny ohatran'izao dia mety tafavoaka Manakara ty raha ohatra ka amin'izao fagnezikezena ara-toekarena sy mampadisoana ny tanàna zao. Nahitana mpandray anjara 80 mahery avokoa isaky ny distrika. Ny lehibe ny faritra Vatovavy fitovinany ny colonel Mandeha Sara Jorge sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky no angadina nanana sy vinahitana ity azakazaka 12 sy 20 ity. Any ny distrika ny Mananjara araky ny fantatra ny Sakilo andiany fahenina amin'ny taona 13 sy 20. Any ivelany kosa manomana fihetsiketsehana lehibe ny mpanomitra ny fitondrany Morsi ao Egypte mikasika ny volavolan-dalam-panorenana izay toanana ny islamista any Egypte izay anaovana dingana faharoa fitsapakevim-bahoaka amin'ny asabotsy izao. Fa iverenantsika zany ny fampitam-baovao avy amin'ny serasera ny fitidina ny tetezamita tafiditra amin'ny fifampiresana amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny famanana krizy eto Madagasikara dia hiazo amin'ny Paris ao alina izao ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina iona amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony Frantsay ary eo anatin'izany ny ministra ny raharaham-bahiny Frantsay Laurent Fabius. Ankoatr'izay dia iresaka manokana amin'ny sekretera jeneraly ny OIF Andriamato Abdou Diouf ihany koa ny filoha Rajoelina ny fivoahana amin'ny krizy sy ny fanohanana ary ny fifanampiana amin'ny fifitianana amin'ny volana Mai amin'ny taona 2024 no votoatin'izany dinika rehetra izany. Tapitra ny vaovao amin'izao alina izao aingo rahabarinana nanolotra ny vaovao amin'ny teny frantsay rehefa avy eo rivaravonarivo raha-pitsy maraina manomboka raha-pitsy hariva kosa Christian Cotarso no namatsika eto ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.